Dia manolotra ny fiarabana ho antsika rehetra indray ny amin'izao fandaharana fitondrana mibavaka izao. Misy namantsika anankiray, ny namantsika Ange Randrianantenaina dia mangataka vavaka manokana ny amin'ny olana izay hatreny. Soratra masina moa dia manao hoe hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra, andao hitady an'Andriamanitra isika miaraka amin'ity havantsika ity amin'ny alalan'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Rainy masina ny an-danitra, manatrika anao izahay, manatrika ny seza fiandriananao ary mangataka amin'ny fomba manokana mba hamelanao ny elokay, mba tsy hisy Andriamanitra izay ampisaraka anay aminao, ingane mba ho diovinao izahay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ankehitriny ity havanay ity dia maniry ny mba hidiranao an-tsehatra manokana eo amin'ny fiainany. Manana olana izy eo amin'ny lafiny ara-bola. Ny fidiram-bola sarotra, tohatra ny misy olana avokoa. Ny tenany anefa efa azo lazaina hoe trosa, difitry ny trosa, ary izay zavatra rehetra atao eny fa na dia ny fananany aza dia misy toe-javatra manahirana miseho avokoa. Andriamanitra, angatahako amin'ny fomba manokana ianao mba hamela ny elony, angatahako ianao mba hanatrika azy, asehoy azy fa eo akaikiny ianao amin'izao fotoana izao indrindra, ary ampio izy Andriamanitra mba arakaraka ny hamafy ny toe-javatra miseho no hatsapany fa antsonao ho azy mba andoliany eo anatrehanao, mba hifikirany mafy amin'ny teny fikasanao ny zavatra rehetra. Ka ianao efa manana vahaolana anarivony izay ho aroso an'izany zanakao zany, fa izahay kosa Andriamanitra ampio izay mba hiandry tsara ny fidiranao an-tsehatra amin'ny fahanginana ary aharitra amin'ny fivavahana. Ianao ane anao izay fantatrao fa mahasoa azy, tsy izay eritreretin'ny sainy, tsy izay heverinay fa mety, fa izay fantatrao fa tena mahasoa azy indrindra. Fa izy kosa toany amin'ny fanahinao izy, ary aoka mba ho amelo velo ao am-pony mandrakariva ny teny fikasanao, aoka mba ho tsapany fa eo akaikiny ianao, aoka mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainany, izany hoe ny fidiranao an-tsehatra, ny fanahinao masina mitarika azy, ny anjelinao masina manohana sy manampy ary manompo azy. Matoky Andriamanitra fa miaino izany vavaka izany ianao, satria tononona isangatanay amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.